Salama ty. Anao mofo ray dia siramamy fefany. Miala andrasokely matambrasoa zafady le siramamy a mba atao anatin'ity bokaly ity dia le mofo mba atao anatin'ity aron'ity azafady. Lova koa mitady problème be. Zaho zao mifimbifimbina amin'itony isan'andro. Sachet ne telonjato dia efa mahazo e. Zaho zao mifimbifimbina andreny isan'andro. Izao no olana faniry a. Tianao ve zao? Isaky ny metsena dia manampy sachet. Anaovy sachet ray, roa, dia avy eo ohatr'izany foana. Avy eo lasa fako. Mibana tatatra, mandoto arabe. Ny any anaty rano ao nefa tsy fantatra intsony. Tsy ao an-tsaiko lova. Isan'andro aho mividy sachet foana. Tsy tokony asiana azy dia avy eo nefa mividy indray. Marina ka. Tena be dia be mihitsy ny fako ataontsika. Manao maramsea mba anaovana kelikely atsasany azafady. Azafady ramsea tsy mila sachet zay fa mba atao kely atao anatin'ity le totokena azafady. Fianakory ataon'ny mamenatr'olona. Misy ankizy nanokatra ny saiko ny tsena teo amintsika maly ry anja. Tena tsika mametsiny amin'le fako nefa ntsika ny tena miteraka fako isan'andro. Ny tena marina le sachet vangongo be dia be manodidina antsika ireny no mandoto ny tanantsika dia tena manimba ny tananantsika mihitsy nefa ntsika no miteraka an'le fako isan'andro. Mila fiovana be ny toe-tsaintsika. Eny marina e. Tena tsara kosa izany hevitra izany madama, tokony mampitovy hatranao daholo ny olon-drehetra mba tsy mahabe dépense anay mpivarotra hividy atao sachet kely itony tsy mahabe dépense. Tsara kosa izany arina madame Rasoa izany a. Mazaka be sady mora entina tsy mora tapaka. Zaho koa manao ny hividianana zavatra sady tsara kely. Tsotra ny fanombohana, fiovana kely isan'andro fotsiny no ilaina. Atombohy aminao e. Eto Madagasikara anie be dia be ny zava-tsoa e. Aoka tsy hosodoko amin'ny vahaolana vonjy fa mila mijery lavitra. Laviko ny arina plastika fa hitondra soa ahy ho an'ny taranako, ho an'ny manodidina ahy, ho an'ny trano be iombonana.